Dia avy namilalo mitombo anapaka-ampotsika ny fitanan'i Kristy. Ity no alakamisy efatra amby roapolo novambra roa-polo amby roa arivo. Vavaky sika. Misaotranao zay raha io fa tonga amin'ity andro alakamisy efatra amby roapolo novambra roa-polo amby roa arivo ity. Tsy azonay azonay mahazo ny anjara mofinaina ho anay an'io dia ny Romanina toko fahavalo andiny valo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo zay mofinaina ho anay. Aza veriverina aminao ny teninao tokoa. Raha tsy efa nanova ny fovatonay satria ny filazantsara nanova tantara. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ny Romanina toko fahavalo andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo no anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro araiky. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fataoko fa ny fahoriana amin'izao andraiketiny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika fa zao zavatra rehetra izao dia samy manifantatra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa zao zavatra rehetra izao dia nampanekena ho zava-pony nefa tsy noho sitrapony fa noho izay nampanaiky azy sady nahazo fanantenana koa. Fa zao zavatra rehetra izao aza dia votsorana amin'ny fandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafana zay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa zao zavatra rehetra izao dia miara-misety sy miara-marary toy izay efa hiteraka manakanketiny. Ary tsy izany ihany fa isika koa na dia manana ny voalokany vokatry ny fanahy eny isika aza dia mitsehatra ao tanatsika miandry ny fananganana anaka dia fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no namonjenantsika nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony fa ahoana ny mbola anantenan'ny olona izay efa hitany. Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharitana. Ray Masilo manamasinanay amin'ny fahamarinana, miteninao amin'ny fahamarinana. Amen. Mbola anapaka-ampotsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Miandry amin'ny faharitana. Efa vitan'i Jesosy Kristy ny fanafananao sy famonjena ity zao tontolo zao ity. Ka mba harapatonga an'izay fehim-potoana mila miandry sika amin'ny faharetana. Mila matoky an' Jesosy Kristy tsika. Mila tsy mivadika aminy tsika. Mila miazona ny fontsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany sika. Zany no entina endrasana ny fiavin'ny mpamonjy. Zany fiomanana tsara indrindra miandry amin'ny faharetana. Tsy taitaitra, tony satria ho avy ny fotoana tsy maintsy votsorana amin'ny fandevozana, ny fahalovana ho amin'ny fahafana zay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Izao zavatra ary izao. Isy fotoanandro anankiray andravana ny fahalovana, andrianana ny faharatsiana, fampisehoana ny fahatsarana rehetra sy ny famirapiratana voninahitra Andriamanitra. Andara-pahatonga izany fitotoana izany dia mila maharitra tsara tsika, mila mitoetra matoky tsara tsika, mila tsy mivadika amin'ny tompontsika fa miazona ny fontsika tamin'ny farany. Satria fanantenantsika dia tsy mba fanantenana mampamena. Hoana ny lazain'ny apôstôly ny soratra masina eo amin'ny Romanina toko fahadimy andiny fahadimy, Romanina toko fahadimy andiny fahadimy. Ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanahy masina zay nomenantsika dia nentina nampitana ny fitiavan'Andriamanitra ho am-potsika. Ilay fitiavan'Andriamanitra no marika mandrakizay. Ny fitiavan'Andriamanitra no tsy mety levina. Ny fitiavan'Andriamanitra mandresy ny fahafatesana, mandresy fahotana maro, mandresy ny zavatra. Koa Paoly apôstôly manao hoe na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zao amin'ny Kristy Jesosy. Ninona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy asaraka amintsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zao amin'ny Kristy Jesosy amintsika. Romanina toko fahavalo andiny fahasivy amby telopolo tapany fahatelo sy farany. Ninona tsy arava, tsy apotika ny fitiavan'Andriamanitra atsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany fitiavan'Andriamanitra zany dia nasehon'Andriamanitra tamin'ny natongavan'i Jesosy Kristy ho nofo teto amin'ity zao ity. Ny soratra masina fahitelo zao ny fitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao meny zany natokana. Zany fitiavan'Andriamanitra zany tsy havana meloka fa monjy ary anafaka sy anafaka anao.
kopitsika niandry zany fitiavan'Andriamanitra na faharetana. Misikitra zany Jesoa Kristy le fitiavan'Andriamanitra ho an'izao tontolo zany. Amen. Sotranao zay raha io fa aza vela isahaka amin'le fitiavanao zay. Fitiavanao mantsy no tsy manam-pataperana, fitiavanao no tsy mety levy. Ianao Jesoa Kristy tsy miofa, maso an'io zay nampianatra ahy vavikany. Ganay zay nandalo. Masina ne naranao, tonga ne ny fanjakanao. Ataonay ny sikaponao, ny mpiatany tampiny an-dany. Menay ny amin'ny nasazanay, amamelany melokay, tahaka namelana izay nitatanay. Izany tonanay fakapana, fa manafanay amin'ny ratsy, no fanjakana sinery, amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany avondina amintsika rehetra ne zao todrano, finoana amin'ny anaran'iray zanaka ary fanamasina izao. Ny Andriamanitra ny fanantenana ne amenanareo amin'ny fifaliana sy fiadanany rehetra ny fonareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no miaigny ny fanamasina. Matoky izay miantso anareo satria izany nanefy izany. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanamasina. Amen.